Farimbona Fandaharana vokarina ireo radio mivoiny fandriam-pahalema eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona Falmerabanao piano izay eto amin'ny coalition des radios. Mankasitraka anao manaraka ity fandaharana Farimbona ity izay vokarina ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar. Efa maro ianareo manaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Ho amin'ny anio dia ho resadresantsika ny anjara andraikitry mpitandro ny filaminana eo amin'ny fanamafisarorona fandriam-pahalemana mandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana. Vahiny telo ary no nasaina mba hiresadresaka amintsika ny amin'izany loha hevitra izany. I ramatoa Ketakandriana RAFITOSON avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy mpandalina pôlitika, ramatoa Florence RAHANTASOA mpandindra nasionale amin'ny fikambanana ANDRIMASO, ary ny chef d'escadron ANDRIANARISAONA Herilalatiana, lehibe ny sampandrarana serasera sy mifampitam-baovao amin'ny Gendarmerie Nationale. Nicolas Arseno eto amin'ny fanolorana, Cédric Soazanakolana eo amin'ny lafiny teknika, ary ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios no mampita amin'ny feo. Hita ho mangatsika raha ny fifandraisan'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Na ny vahoaka na ny mpitandro ny filaminana dia samy manaiky ny fisian'izay tsy hifankazahoana izay. Azo lazaina ihany koa nefa hoe nandritra ireo krizy mifanesy eto Madagasikara dia tsy hita taratra firy tamin'ny mpitandro ny filaminana ilay atao hoe tsy fiandaniana. Ankoatra ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana dia vao maika ihany koa nanaratsy ny endrika ny mpitandro ny filaminana ny fanaovana azy ireo ho fitaovana pôlitika. Ny amin'ny toetra ara-pôlitika ankehitriny kosa dia azo lazaina ho nampitsiry indray ilay fitokisan'ny vahoaka ny fanambarana entitra nataon'ny solitena mpitandro ny filaminana ny amin'ny fisorohana ny korotana. Falmeraban'ny Vahiny ary tonga soa eto amin'ny studio amin'ny coalition des radios. Ahoana no azonareo hamaritana ny tsy fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao vanim-potoana izao? Voafaritra tokoa izany tsy fampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana izany amin'izao fotoana izao amin'iren'le firongatry ny fitsaram-bahoaka ireny. Ny hita mantsy izany tena ohatran'ny hoe lasa tsy matoky mitovy amin'ny bibilava sy olona izany le vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana raha tena jerena any fotony any. Ny mpitandro ny filaminana mametraka fiahiahiana amin'ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany satria raha misy ireo vahoaka izay hoe tonga mampita an'le vaovao any dia indraindray tsy dia manana fampatokisana loatra an'izay izany le ao amin'ny mpitandro ny filaminana fa na dia efa tena hoe ireo mpiara-miasa akaiky aminy arany dia tsy mipetraka tsara intsony izany le fitokisana. Ny vahoaka moa indrindraindrindra no le tena zava-misy any fotony izany, eo ihany koa izany le resaka kolokolo izany dia lasa tena tsy mifampatoky intsony izany ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Hany ny vahoaka ka mieritreritra ho andray andraikitra izany amin'ilay fametrahana ny fandriam-pahalemana any anatin'ny fokontany. Inona no mety ho anton'izay tsy fifankazahoana sy tsy fifampitokisana izay? Momba ny tsy fampitokisan'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana moa ny resaka ny tena ao anatin'ny mpitandro ny filaminana. Ny fahitanay anazy efa niaiky an'izany zahay, efa ny rahantsika nandria ny teny izay nataon'ny sekretera-panjakana mididiny Gendarmerie PEV N teo aloha mikasika ny hoe misy atao amin'ny mpitandro ny filaminana izay tsy manao ny asany tsy izy rehetra akory fa lasa manimba le sary zany. Dia efa nisy ny fandraisana andraikitra tamin'izay ny dinany fotony. Ireo tompona andraikitra ambony rehetra ny gendarmerie nidina tany amin'ny commune mihitsy aza ny resaka mivantana tamin'ny fokon'olona nanao fivoripokon'olona. Matoa zany ny olona mbola nanantona anazy ireny dia mitady an'ilay zavatra tsaratsara kokoa ary nisy ny dinika ny arana, nisy ny marimaritra raisana hita tsy miala amin'ny lalàna akory fa ao anatin'le iarahana mampanjaka ny fandriam-pahalemana satria efa niverimberina matetika zany fa tsy izahay no hoe avitan'io samirery na firy isanay na firy fa tsy maintsy fiaraha-miasa izy io ka rehefa natsapan'izany zany teo amin'ny sehatra ny mpitandro ny filaminana dia nanome toky ny mandeha ny vahoaka zany fa anao ny tsaratsara kokoa amin'izay fiaraha-miasa izay ary na eo ara moa ny fahatsapana an'izay hoe misy tsy fahatokisan'izay tsy hoe rava akory izay fa hita fa misy le izy satria raha ohatra ka lazaintsika zany hoe ny vahoaka tia andraikitra mivantana satria matsiaro izy fa tsy matoky ny mpitandro ny filaminana mbola tsy araka koa nefa ireo plainte
na ireo filazam-baovao na fampitam-baovao ataon'ny mponina eny amin'ny reny brigady na poste avancé na commissariat reny. Tena tsy araka satria tena betsaka miasa andromanalina mitraité an'ireny dossier reny. Dikan'izany zany mbola misy ihany koa ny fatokisana na de eo raha le hitantsika maso amin'ireny hoe ohatra fitsaram-bahoaka ireny. Ny azoko ataoko hoe hanampiana kely ny tenin'izy menadady teo de ny hoe misy mihitsy ilay tsy fifampatokisana. Ataoko hoe mifanaraka le izy zany satria samy tsy mifampatoky ny andaniny sy ny ankilany. Araka ny efa voalazandry zareo teo, nisy ny disadisa, nisy ny zavatra matsapa-tena ny olona hoe tsy voaharo zany, izay ny tena fototra le izy. Fa ny ataoko hoe marina tokoa efa nisy ezaka nataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'izay hoe nanantona ny olom-pirenena. Nanantona izy ireo zany ny teny hoe reto izahay vonina andray andraikitra sy ny sisa. Fa hitako hoe fa ela loatra izay le fotoana nisian'ilay tsy fifampatokisana izay dia mbola sarotsarotra ny anarenana an'izay zany, fa mila fotoana io, mila pirofo ihany koa hoe tena manao ny asany marina ireo mpitandro ny filaminana ireo, izay vao mety hiveriny izay fahatokisana izay tsy kelikely zany. Fa io tsy vitan'ny hoe ao anatin'ny iray volana na herintaona ary satria Madagasikara dia tany midadasika. Efa natsidiky Madame Florence teo ihany mety hoe anton'izay tsy fifankazahoan'izay. Ankoatr'izay dia ina koa no mety hoe anton'ilay tsy fifampitokisana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Ny fahatsapana hoe aiza tsy fitokisana zany ny fahitanay anazy dia na ny reny le hoe nisy ny saika hoe firongatry ny fitsaram-bahoaka. Satria ny anaovana hoe saika ho firongatra satria mbola maro ihany koa ireo olona manatitra an'ireo hoe olona atao hoe nieritreretiny hoe nanao eloka tratrany nateriny eny amin'ny brigade ny gendarmerie. Maro lavitra no ireo natao fitsaram-bahoaka. Ny reny zany tsy afaka hoe ambanina natao hoe tsika hoe negligena reny efa trangana fitsaram-bahoaka reny, efa marika reny hoe misy amin'ny olona zany tsy matoky ny mpitandro ny filaminana na ny ataontsika ny fanjakana mihitsy. Nefa mbola nanana fanantenana ile hoe fanateran'ny olona maro kokoa an'izy ireny mihoatra an'le famonoana. Tao anatin'izay hoe fidinan'izay na ny fandraisan-kevitra teo anivon'ny tambazotra serasera dia ina no mety hoe fototra ny tsy fifankazahoana tsy hoanareo. Ny kolokolo moa zany ny tena hoe vetesin'ny olona be indrindra. Tsy afa miala amin'izany ary tsy afaka nadio tena amin'izany ny eto anivon'ny gendarmerie, kanefa azo lazaina ihany koa zany hoe ny andraikitra ny raisina efa mifanahaka amin'izay zany efa anisany ngeza be satria nisy zany ny fanovana ifotony indrindra zany fanadiovana ny ao anatiny sahady aloha mba hahafahana anadio raha ohatra ianao ka ao anatiny ao maloto nefa ianao miezaka hoe hanao ny fandriampahalemana tsy ho tafavoaka. Tsapa zany zay noho n'izay resaky ny olona sy ny fitarainan'ny olona zay anisany hoe fototra mety mahatonga ny tsy fahatokisana teo anivon'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Malikely an'ilay fanontanianao teo hoe inona ny anton'ilay tsy fifampitokisana zany na tsy fifankazahoana koa amin'ny olom-pirenena sy ny mpitandro ny filaminana. Antony maromaro no azo lazaina. Ny iray voalohany efa lazain'ny commandant teo zany hoe ilay fisian'ny kolikoly. Izy io mantsy ny hoe mpitandro filaminana tsy ny gendarme ihany fa eo koa ny miaramila sy ny pôlisy. Dia izay kolikoly izay nitarika mihitsy ny tsy fifampitokisana satria fantatry ny olona hoe izy tokony handamina n'ilay fiainam-pirenena indray ilay filaminana amin'ny fiarahamonina zany izy raha manao kolikoly ko ahoana moa ny olona ny atoky azy. Izay ny anankiray zany. Faharoa, antony faharoa lehibe dia le hoe lasa fitaovana pôlitika nisy fotoana zany ireo mpitandro ny filaminana ireo tanatin'ireo ataontsika hoe fitondrana ny fanesy dia hita foana izay zavatra izay. Fantatra le izy rehefa manara-baovao ianao hoe namen'ny fitondrana vola tahaka an'izao nomena grady sy ny sisa niakatra grady dia lasa hoe misy fiandaniana zany na tiana na tsy tiana ao anatin'ireo ataontsika hoe hery fitandrona ny filaminan'ireo izay toa lasa hery famoretana taty aoriana. Nisan'ireny raratany an-tsakabary ireny koa fantatsika maromaro izy ireo nahitan'ny olona hoe aika ireto mpitandro ny filaminana tokony hitandro ny filaminana ireto lasa mampijaly olona indray manao herisetra sy ny sisa dia tena very ilay fatokisana aloha tao anatin'izay raha ataoko hoe tsy hanome tsin'ny olom-pirenena tsika satria na ianao mitazana raha ve vao mahita olona manao fanamiana mpitandro ny filaminana dia lasa matahotra ilay olona kanefa ireny mpitandro ny filaminana ireny tokony hoe hery azon'ny olom-pirenena iankinana zany antsoina rehefa misy manahirana anampy sy ny sisa. Dia ny fahatelo ilay hoe nisy fotoana be dia be ilay hoe olona manao fanamiana mpitandro ny filaminana mamaky trano mandroba olona
be dia be ilay tranga ohatran'izay ary amin'ny tony radio tony anisan'ny tanteran'ny olona n'ilay tranga ohatran'izay dia lasa matahotra ho ilay olona miorooro izany. Anisan'ny izay antony le hoe mahatonga ny tsy fampatokisan'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana izay ihany koa indrindrindrindra izany dia ny hoe raha loha laharana amin'ny anjara andraikitry ny mpitandro ny filaminana ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany aloha, izay vao miaro ny androm-panjakana dia lasa ny famadika le izy. Miaro ny androm-panjakana no tena nataon'izareo vaindondra raha. Manoloana ny andraikitra pôlitika sahan'ireo mpitandro ny filaminana sasany voatananareo ve ny tsy fiandaniana? Ao anatin'ny lalàna fe mihitsy zany amin'ny gendarmerie manokana no resahako misy an'le araka ny tenin'ny namako tato hoe fiarovana ny olona sy ny fananany ny androm-panjakana. Misy koa no manao hoe manao pôlitika le mpitandro filaminana noho izay le andraikin'izay. Izay nefany azo raisina hoe tsy voatery ho pôlitika izay fa tena hoe andraikitra amin'ny fiarovana ny olona ihany koa zany na rehefa miaro ny androm-panjakana ny mpitandro filaminana satria tsy mandeha le fiarahamonina zany tsy mijoro zany eo raha tsy misy fanjakana mijoro eo. Ny mety ho tranga efa nisy dia ny hoe fisina olona manao fanamina hita fananio ny heviny tanatina disadisa pôlitika. Izy ireny zany dia nijoro tamin'ny heviny manokana amin'ny olom-pirenena azy mety nisy fahadisony tamin'ny nanaovany an'le fanamina kanefa ny olona rehetra avy zany avy dia nanao hoe manao pôlitika ny mpitandro filaminana ny ankapobeny zany satria nahitan'izay le tranga izay izy mety tsy olona raiva mety vondrona le izy kanefa tsy mbola nisy moa zany ny atao hoe fiandaniana ofisialy zany natao ny mpitandro filaminana hoe ila zany hoe zahay atao amin'ny anina atao amin'ity atao hoe vondrona anankiray ohatra hoe gendarmerie na pôlisy na tafika dia anohana ny kandida zao na hiaraka amin'ny antoko pôlitika zao amin'ny fomba ofisialy zany zavatra mbola tsy niainantsika izay fa ny rafitra sy ny disadisa pôlitika teo zany zay ny rahantsika niaina teto dia nahitan'ny olona sy nandraisan'ny olona n'izay antrano hoe misy izay zavatra satria nisy ny tranga zay tsy azo ataontsika ny manafina azy satria ny rahantsika niaina hoe amin'ny karisma na olona anankiray na vitsivitsy na vondrona anankiray zany no nanimban'izay le sary ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny zay. Rahantsika nahalala ny zavatra nitranga teo dia vao tatoato zany tamin'ity le ataontsika hoe fiatsian'ny olom-pirenena araka ny tenin'ny namako teo dia nisy hatrany ny fandraisana andraikitra zany teo ny mpitandro ny filaminana amin'ny hoe ny antso hatrany ny olona mba tsy ho tonga amin'ny sanatrian'izany fandrobana hiteraka korotana zany fa nijanona tamin'ny fandefasana mpitandro ny filaminana mba hisorohana an'izay zany ny lehibe ny mpitandro ny filaminana rehetra nandefa mba tsy hiverena ny hitantsika tamin'ireny tamin'ny 2009 dia hitantsika moa zany fa nanisy arany tamin'izao le fotoana zao hoe nisy ny tranga hoe ara-pôlitika izay teny an-dalambe dia azontsika lazaina fa tsy nisy kosa ny korotana be toy ny tamin'ireny satria ny joro zany ny mpitandro ny filaminana ny ezaka mba hisorohana an'izay ary ny laza ataontsika nisy fanambarana indroa farafakeliny nataony lehibe ny mpitandro ny filaminana ny antso hatrany an'izay le filaminana zay ary nanamafy hatrany ny fahavononany mba hisorohana le hoe fandrobana izay na korotana izay. Asana mety azo eritreretina ve hoe pôlitika ve zay sa tsy pôlitika fa hitantsika kosa zany loha mihoatra amin'ny teo aloha ny hoe ezaka nandena kany amin'ny hoe fisorohana kokoa zany ny korotana. Tebotebo lavo zao kitrakitra mankalao tsy faleo moa ve ianao koa tsaharo tsotro izao korotana fanimbana fanetry be ny firenena mampitombo fahantrana ialao satria izao sy anao amin'ny sehatra misy antsika avy dia samy tomponanoka amin'ny famerenana sy fanamafisana amin'ny fitoniana ary ny filaminana alaviro ny tsao amarino ny zavatra renao ary ao ny vaovao marina ao amin'ny trankalo alerte PEV Madagascar. Tetikasa PEV Madagascar dia tohanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Piaramiasa, Ekesa Madagascar, Coalition des radios, KMF Knoé, Liberté 32, AU Projet. Mbola manaraka hatrany ny fandaharana Farimbona ianao amin'izao fotoana izao avy amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny Coalition des radios
Ny loha hevitra fakafakaitsika amin'ity fandarana ity moa dia ny anjara andraikitra mpitandro ny filaminana eo amin'ny fanamafisan'orona fandriam-pahalemana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Misa telo ny vahintsika, i ramatoa Ketakandriana RAFITOSON avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy mpandalina pôlitika, ramatoa Florence RAHANTASOA, mpandrindra nasionala ny fikambanana ANDRIMASO, ary ny FDS ANDRIANARISAONA Herilalatiana ao amin'ny Gendarmerie pirenena. Melohany andraisandreo vahintsika amin'ny fitenenana dia ndeha ho renesitsika ny fanehoan-kevitry ny olo-pirenena samihafa ny amin'izay mety andrasany amin'ny mpitandro ny filaminana sy izay mety hososikeviny ho azy ireo. Ahoana ny mety ahafahan'ny olom-pirenena magnampy an'ireo mpitandro filaminana ireo hahavitandreo gn'asandreo? Ataoko hoe agnisany mety hagnapian'ny olom-pirenena tsirairay tsy ankagnavaka hagnampy ny mpitandro ny filaminana amin'ny fagnatanterahana ny asany dia agnisan'izay ny fagnomezana vaovao loharanom-baovao amin'ireo mpitandro ny filaminana. Tsy manitsitsitrika na matatra fa raha vao misy zavatra tokony hampitaina dia tokony mpahafantarina mpitandro ny filaminana. Agnisan'ny fagnapian'ny olo tsirairay ny mpitandro ny filaminana zany. Maromaro ny mpisehatra izay hita amin'ny vanim-potoana ny fifidianana fa hita agnatin'izay voalohany indrindra ny CENI. Manao kory amin'izay aminao manokana avao koa andriamatoa Mandiny Raymond ny ahafahan'ny CENI izay mifagnampy amin'ireo mpitandro filaminana ireo mba hahatontosa tsaka ny sy andavany gn'asandreo io. Raha mivolagna CENI tsika zegny agnaran'izay fo indépendant tsara hipetraka zay indépendant ro zegny tsy miandry beko aty na beko ary fa mitsangana amin'ny maha indépendant ro iagnano haso antsaka ny sy andafa. Ary ro zegny ka tsy tokony mipetraka hoe zay tompony ndraiky tsy mitandregny olo. Zagnahary folo tsy mila ampiagna. Olo jiaby mila fifagnampihana tokony mizara vaovao ro tsy ampangambahamba ary mampikaiky na atogny tokony mandray olo tsy ampihambahambana mba hahafahagna hampandeha raha ty antsaka ny sy andafa. Io tsy vitan'ny CENI irery nge. CENI tsy mahavita irery. Amin'izao vanim-potoana fifidianana zao inona no mety hoe andrasanao amin'ireo mpitandro filaminana na ihany koa misy ve ny afatra na fangatahana tianao atao amin'ireo mpitandro filaminana? Zavatra tokony haina nga manao angatahako ho amin'ny mpitandro filaminana. Tokony hoe tsy miditra amin'ny sehatra pôlitika ry zareo fa tokony mijanona ho neutre zany hoe mpanelanelana no mivahoaka sy ny zavatra misy amin'ny firenena fa tsy hoe mikilaka any amin'ny fitondrana na any amin'ny atoko pôlitika misy anazy satria raha miditra any amin'ny atoko pôlitika izy dia tonga dia maty daholo izay zavatra rehetra ataony. Zany hoe tokony hijanona neutre zany zareo amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra. Mpitandro ny filaminana alefako aloha zegny amin'ny mpitandro ny filaminana aloha voalohany. Ny mpitandro ny filaminana anareo no hoe nametrahany fitondram-panjakana fatokisana momba ny hitandro ny filaminana indrindra moa fa amin'ny fifidianana. Matoa nareo zegny misy io dia misy zegny le fatokisana ary malaza zegny mpitandro ny filaminana zegny tatoato tsy ezo na misy na tsisy marigny fa malaza zegny mpitandro ny filaminana zegny tatoato efa komansy tsy atokisany inty vahoaka fa komansy atokisany vahoaka zegny mpitandro ny filaminana noho ny aferafera sy tolotro madinidiniky. Izy re maha-olombelogno zegny magnano izy regny dia mba miova eky satria manjary tsy atokisan'olo zegny ny corps mihitsy zegny misy ny mpitandro ny filaminana na gendarme na polisy lasa tsy atokisan'olo zegny ke tokony hiova. Amiko zany rehefa milamina fikarakarana CENI any fifidianana io tsisy alabato ataoko fa milamina le izy. Dia ny afatra mpitandro filaminana zany aoka zany mpitandro filaminana mba hijoro amin'ny maro tandroka aron'ny azy sy ho an'ny tanindrazana azy ireo ka tsy mpitondra no atao lahara-pahamehana fa ny vahoaka ireo satria tsy mivahoaka ny amin'izao tena mijaly. Ny andrasana mpitandro filaminana moa dia ny fandraisana andraikitra feno. Tokony handray andraikitra feno ny mpitandro filaminana mandritra ny fifidianana io mba hisiany fifidianana milamina tanteraka tsara ny fifidianana dia ny hafatra moa zany dia mbola izay hoe tokony handray andraikitra feno na ny mpitandro filaminana na ny ao amin'ny CENI samy mandray andraikitra feno amin'izay asa napetraka ho tanterahana izy ireo. Fa raha izay no tanteraka tsisy mitongilana na amina candidat ary na candidat ty fa
petraka mahitsy tsara ny seny apetra ny mazava tsara koa ny fitsipika sy ny asa atao rehetra dia matoky hafa tokony ilamina tsara ny fifidianana. Ny ndrasako izany amin'ny andraikitry ireo mpitandro filaminana ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana dia mangataka an'izy ireo mba hanao ny asany amin'ny fahamarinana izy ireo mba tsisy ny risoriso, tsisy ny fifidianam-bolan'ireo olona le mpikarama sy mpanao pôlitika. Voalohany mpitandro filaminana zay mila mitsanga mampitandro filaminana mpiaro vahoaka sy ny fanagnany. Sy mpiaro mpitondram-panjakana fo vahoaka sy ny fanagnany zay voalaza mpitandro vahoaka sy ny tsy voalaza miamby mpitondram-panjakana fa miandro vahoaka sy ny fanagnany. Ke ho avy zay ny fifidianana mpitandro filaminana tokony mipetraka amin'izay neutralité zay voalaza lalagna amin'ny fehiro zay tokony atondro 22 andrara sanatria reo tsy hoe tsy mitsanga mahitsy amin'ny asandreo fa zavatra fahita eto zay matetiky misy zavatra misy tsindry mandeha ilany fa raha ohatra kosa reo zegny hipetraka hoe hitandro vahoaka sy ny fanagnany zegny tegna tsara atondro tsisy fifidianana tokony atao satria afaka hifagnampy olo jiaby mba afahagna hagnatanteraka raha ty manjary satria ho sahiragna fotsika mara mandalo amin'ny fifidianana misy eto surtout olo miboaka amin'ny candidat tsy candidat ny fanjakana zay mampaloto saigny vahoaka malagasy candidat mpanjakana zegny agnisan'ny problème ary zegny problème zay magnisy tsindry matetika mpitandro filaminana satria mieritreritry candidat tsisy candidat mpanjakana fanjakana zay dia vahoaka zay aviany lalagna hoe miandro vahoaka sy ny fanagnany mpitandro filaminana satria vahoaka ny fanjakana vahoaka masy mandidy izao vahoaka ny hevitry ino hevitrinany manoloana ny fifidiana mila malalaka ankalalahagna ny vahoaka ny osafidy. Ny andrasanay azy dia tokony hipetra ny neutre ry zareo zay ihany no andrasako aminy. Ireo ane sy raha olo hoe manao pôlitika ry olona reo fa ny azy zany tandraza sy ny lalàna io ihany ny azy ka raha ohatra zany no andrasako aminy zareo dia hanao amin'ny asany isotra tsara reo amin'ny fahamarinana handeha amin'ny mahitsy fa tsy le mpanao pôlitika ne grave io ngaireny grave reo tena grave ry zareo haigny manodikodigny sainy olo hataka aminareo mpitandro filaminana mangataka le zahay vahoaka fa zahay tsy managna ny lambosy hiankina ay lahatsinareo iala areo zahay maty zao iamboho areo zahay maty ka mangataka anareo zahay indrindrindrindra zao ankatoko an'izao fifidiana zao hiaro anay amin'ny zao malaso toy amin'ny fifidiana toy hiaro gny tragno ay hiaro gny ankelena ay hiaro gny anaka ay hiaro gny zafy ay ka mangataka anareo zahay zao mba hanao gny asa areo ankitsipo hanao gny asa areo ampahamarinana ho an'ny mpitandro filaminana araky teny henao am'ireo mpitandro filaminana reo hoe masany taninjazana raha tena tia taninjazana ireo olona ireo dia tokony hanao ny asany tsara ary tsy hizaha tavan'olona tsy hijery vola mba hisy vokany ary hisy fahatokisany vahoaka. Ilaina no manaraka sy mahazo vaovao aza mandray sy mandeha anjamba ny hozary fitaovana nefa fifampiresahana sy fifandresen-dahatra anaty fifanajana tsy misy fiantsina miaro fitoniana no any vahaolana anatsara no avy sy ahazona vokatsoa. Alaviro ny tsao amarino ny zavatra renao alao ny vaovao marina ao amin'ny tranokalo alerte PEV Madagascar. Ny tetikasa PEV Madagascar dia tohanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa Ekesa Madagascar, Coalition des radios, KMF Chloé, Liberté 32, AU Projet. Araka amin'ny fandaharana no vokarina tany aloha dia tsapa fa andraikitry ny rehetra tokoa ny fanorenana amin'ny fandriam-pahalemana indrindra amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena sy ireo fitsipika iraisam-pirenena, inona ireo andraikitra voafaritra ho tanterahan'ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana? Raha arak'izay lalàna izay moa zany dia tena manana andraikitra tokoa mpitandro ny filaminana amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Azo sokajiana roa lehibe izay andraikin'izay dia ny fisorohana
ary ny fandraisana tanana moa zany ny répression famaizana arak'izay voalaza zay zany de reo zavatra roa reo ny tena mahafea ny anjara asa sy anjara andraikitry ny mpitandro filaminana amin'izay fisorohana izay moa zany de maro ny tokony ho ataony amin'izay anisan'izany ny fanetanana sy ny fampianarana ny olom-pirenena zany amin'ny resaka hoe inona aby ny eo amin'ny lafin'ny lalàna zany satria anjara didindreo mpitandro filaminana ihany koa izay fanapariahana ny lalàna izay nao anivony aina aman-jery raha tokony izy fotoana anaovan'ny mpitandro filaminana an'izay ao anatin'le fisorohana daholo zany zay rehetra izay ny andraikitry ny mpitandro filaminana zany raha ny hoe vanim-potoana fifidianana no resahana de feny tokoa le filazany namako teo fanazavana zay andraikitra hoe misy ny fisorohana ary misy ihany koa ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra ho an'ireo zay hoe mandika lalàna mandritra n'izany zany hoe famaizana moa raha ny fisorohana moa zany no resahantsika zay zavatra ngeza be indrindra ao anatin'izay raha mandritry ny vanim-potoana io de maro tokoa ny asa sahaniny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana misy ny ren'le ataontsika hoe campagne électorale efa mandeha ary moa zao ny ataontsika hoe pré-campagne ireny de tokony andeha ao anatin'ny filaminana tanteraka satria fantatritsika satria samy miteny ireo mieritreritra irotsaka de ny fandraisana andraikitra zany dia manao an'izy ireny mba ao anatin'ny filaminana tanteraka de ny fandriparimana amin'ny ankapobeny zany atoato zany zao dia efa misy ny etsika manokana zany mba hoentina zany ampisy fandripalemana manerana ny nosy indrindra amin'ireny faritra mena ireny mena ilazaitsika zany tsy ny alatromby ihany fa eo ihany koa na ny ataontsika hoe mireko tatsoatsy reny le hoe fanakanan-dalana misy ihany koa moa zao any amin'iny faritra Malaimbandy iny misy ny ataontsika hoe fakanakeriny ary isorana sady moa zany an'ireo namana ao anatin'ny mpitandro filaminana fa efa manjanona iray le asan-jiolahy mikasika an'ireo le fizahantany satria misy ny opération efa atao amin'izao ho amafisina zany izy ireny ao anatin'ny hetsika manokana mandritry ny fotoana elaela mihitsy zany alohan'ny tena nimboan'ny fifidianana fisorohana zany ngeza be izy io satria tsy mikasika ny resaka hoe fifidianana amin'ny ankapobeny akory le izy fa mba mahafahany le fifidianana mba hizotra ampilaminana rehefa milamina ny tany de moramora kokoa ny ahafahana mikarakara le fifidianana mialoha na mandritra na aoriana eo ihany koa ny fatongavany reny fitaovana reny eny amin'ireny le bureau de vote ireny zany de mbola manome tanana amin'ny sécuriser zany resany azy an'ireo olona manatanteraka ireny asa ireny zany mba tsy sanatria isy manakorotana na isy fasarotany ny asa ataon'izy ireny miala avy any amin'ny toerana iangany mandrapa tonga any fotony any farany lavitra indrindra reo mpitandro filaminana rehetra manerana ny nosy mandritra ny fifidianana de mbola misy foana io etsika io satria manetsika manokana mpitandro ny filaminana maro kokoa ny amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ireny fotoana ireny raha tsy raisitsika fotsiny ohatra hoe mitsahatra ohatra ny fandehanana miala sasatra raha ny ataontsika hoe permission na congé reny amin'izany fotoana zany ary mandritra ny fifidianana araka ny teneniko teo de misy ny atao hoe police de bureau de vote izy ireny manome tanana farany izay aingana raha ilainy zany raha sendra misy korotana amina bureau de vote mihitsy na tsy resaka bureau de vote tsika fa eny amin'ireny fokotanina commune reny efa mivonona zany izy manodidina manao fisafona mitoby amina toerana ray ary efa vonona amin'ny fitaovana sy ny zay mety ho etsika rehetra anampiana ny tompony andraikitra amin'ny fifidianana io zany eny fotony ny aorinan'izay dia mbola manatanteraka ny ataontsika hoe filaminana na ny ataontsika hoe sécurisation mihitsy zany an'le fitaovana rehetra mandrapa tonga ny any amin'izay toerana anatobinan'izy ireny zay misy tompony andraikitra indray amin'izany mandrapatapitra ny fifidianana mihitsy zany de vonona ny anome tanana foana amin'ny fotoana na andro manalina ireo mpitandro filaminana reo raha ilainy zany ara-potoana inona no azony vahoaka nampiana ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanatanterahany adidy amanandraikiny ny ataoko hoe azon'ny olom-pirenena atao aloha voalohany de ny fahatsapan'ny andraikitra ananany satria tadio afa na ny olom-pirenena tsotra na ny miaramila de samy olom-pirenena daholo io izy voalohany zay vao miditra ny hoe andraikitra mahamaramila na mpitandro ny filaminana sy ny sisa de mila fantatritsika rehetra aloha zany le hoe adidy amin'ny firenena le fitandrona ny filaminana tsika mety hoe olo-tsotra fa misy adiditsika koa anatin'izay misy anjara andraikitsika tsotra be hoe raha mahita zavatra tranga mampiayavy zao na hoe nisy olona nanendaka re de hitako fa za mitaza-potsiny fa tsy miantso ny mpitandro ny filaminana hoe misy an'izao nge aty aiza moa ny amin'ny
an'izany fa raha vao ianao mihitsy ny tazapotsiny zany tsy manao ny anjara tandrifinao dia efa diso mitovy amin'le mpanendaka ihany koa ianao dia izay zavatra izay zany voalohany hoe mandray sahandraikitra rehefa mahita zavatra ianao atsoy ny tompona andraikitra fa za mianahany ray izay ny ao aorianan'izay koa dia le hoe averina indray ny asiny ry zareo zany izy mitandry tena amerina ny asiny fa tsika koa mila manome asina andry zareo satria rehefa hitany hoe tsy rarahitsika ry zareo vingavingaina sy ny sisa dia ataoko hoe marary any an-tsainy ihany koa ngamba ilay izy kretara tsisy rarahiny anayko inona moa ny iarovanay andry zareo hitanareo zay misy fifandraisana mila kolokoloina zany ao anatiny amin'ny andaniny sy ny ankilany zay zavatra izay ny hoe azony vahoaka nampiana mpitandro filaminana zany amin'ny fanataitanany adidy amanandraikiny efa misy ny antso avo ombeny zay ataonay hoe matokisa manomeza vaovao fa omena ny toyan'le izy amin'ny fotoana mampety anazy sy amin'ny hery ananany mpitandro filaminana rehetra sy ny fitaovana ananany maro tokoa ireo olona zay manao an'izay ary ny akamarony dia voavaly amin'ny fitaovana ananany sy ny isa ananany amin'ireo le ao amin'ny kazerina zay nyteneninao teo misy ny mety hoe antony hafa mety tsy hatateraka an'izay araka le hoe mety misy diso le vaovao mety misy antony hafa raha tsy tanisa fotsiny satria mba manome ohatra ihany koa indraindray raha misy zao brigady anankiray ohatra fotsiny raisiko hoe 3 nisan'ny zareo ao efa nisy antsona olona 5 samihafa na 4 samihafa zay nanarahana dia omby very dia ny mpanarady tsy afaka nataonao ray na roa na 3 fa tsy maintsy mihoatra an'izay mpiandry birao zany sisa tavela ao dia maro nefa ny mety mbola antso indraindray le birao tsy afaka ilozana tsony misy tranga ohatran'izany no nitarainana maro tonga teny aminay nefa nisy tsy afaka nanoarana satria lasa any amin'ny 10 kilometatra sy 10 kilometatra sy 20 kilometatra le akamaroan'le namana zany akory tsy hoe resahana dia afahana hoe mialabala fa tranga efa betsaka ny taraina zany tratra ny zavatra ohatr'izany mety misy ireo manao ny tsy mety ataony le gendarme na ireo polisy kanefa kosa raha tsy teny fotsiny hoe manodidina ny 200 raha ny taona lasa teo iny ny voaroaka noho ny tandrevaka ataony noho ny tsy fanarahan'ny andraikitra tokony ho ataony noho ny hoe sy firarahina n'le olona satria mety ho kolikoly mety ho izy indray no manao ny abus dia misy ny voaroaka misy ny migadra zany zany dia entina hoe apatoky ny olona hoe misy andraikitra raisinao ary tokony hanome vaovao hatrany ireo olona ary tokony hanomaly rehefa mba anontaniana satria anketo moa ny asanay mitady vaovao ny asanay mety ho betsaka ny matahotra ny hanome vaovao rehefa izay no manontany satria matahotra le olona sao dia hiaran'le hoe valifaty ary avany amin'le olona tedavina ohatra nefa jola rain-dahany io mety ho jola dahalo ambony latabatra io anefa raha tsy ilaza fotsiny sika hoe ny rarakidina-pinina ohatra misy 420 izy zao no migadra fa tsisy mahalala hoe iza reo nanome vaovao anay reo nampigadra n'ireo olona 420 reo amintsika miteny zao satria tazomina ho tsy ambara 3 ary tsy hivoaka naroviana naroviany zany satria ain'olona ny resaka izay zany no entina mampatoky an'ireo olona reo hoe na inona zany ny filazana vaovao azo anay dia tsy hivoaka izay loha zany ny fomba fiasanay zay tokony ataon'ny vahoaka zany nampiana mpitandro filaminana dia ny fifampiresahana hatrany filazana vaovao marina ary famaliana rehefa mba misy fanontaniana na ankolaka io na mivantana satria ilain'ny vahoaka ray manontolo ilain'ny olom-pirenena ray manontolo izay valiteny izay ho an'ny olom-pirenena zany dia tena efa voafaritra manomboka any amin'ny savaranonando ny lalam-panorenana dia efa voasoratra hoe manana didy ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fanampiana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana eo ihany koa le voalaza ao anatin'ny décret 94/608 izay nivoaka tamin'ny 28 septembre 1994 famariparitana ny fandraisana anjara mavitrika ny fokon'olona amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana sy fiarovana amin'ny alatromby raha misy andininy 3 io décret voalaza io ka ho fitiantsika izay dia voafaritra amin'ny hoe anisan'izay anjara adidin'ny olom-pirenena zay zany ny fanomezam-baovao dia eo zany le hoe fanaraha-maso ny zava-misy any anatin'ny fokotany tsirairay satria ny olom-pirenena tsirairay no mahafantatra n'izay zava-mitranga manodidina azy
eo ihany koa zany fanarahamaso andreo le hoe miditra sy mivoaka na ny vahiny zany na ny malagasy teratany ao anatin'ny fokotany. Izany zany anisan'le hoe fanomezam-baovao daholo. Eo ihany koa anatin'izay anjara asa zay ny fiarahamientan'ny vahoaka amin'ny tokony hoe fametrahana paikady iombonana any anatin'ny fokotany tsirairay. Mety tsy voatery hoe dina ihany le izy fa na ny fokotany tsirairay de tokony anana mihitsy paikady iombonana zay anjaran'ny vahoaka ny mandefa n'izay sosokevitra zay ho amin'ny mpitandro ny filaminana eo atoerana hoe ohatrohatr'izao no heverinay ny olo-pirenena tsirairay araky ny voalaza namana teo aloha hoe manana didy sady manana andraikitra amin'izay fanomezana sosokevitra ary zay voafaritra ao anatin'le décret nolazaiko teo io. I zavatra mbola antso azo atao ihany koa hoe tokony ataon'ny vahoaka de ny milaza faran'izay aingana zany raha misy hitany fa misy zavatra tsy mety ataon'ireo mpitandro ny filaminana, miantso aingana ty aingana mihitsy efa misy zao le fankatsary reny ny telefona izay zany ao amin'ny fitandrona filaminana de mandray en considération raha azo lasainy zany an'ireny vaovao ampitaina reny mba hafahany manadio. Vina zay apetraky ny commande ny Gendarmerie PEV N amin'izao fotoana zao sy ny sekretara-panjakana mididin'ny Gendarmerie PEV N de manohy izay ezaka nataon'ireo le nitombiasiny amin'ny fanadiovana anatiny amin'ny tolérance zéro indrindra amin'ny resaka kolikoly sy ny firaisana tsokombakomba amin'ny jiolahy. Ny 119 iny moa zany no laharana azo antsona foana manerana ny nosy de misy mandray foana izy iny. Misy ihany koa ireo le laharana amin'ny miady amin'ny kolikoly izay famparitaka eny rehetra eny de reny zany azo antsona foana satria natsangany eo anivon'ny Gendarmerie PEV zany ny sampandràha manokana miady amin'ny kolikoly ao anatiny. Io zany ataontsika hoe mora azahoana azy hoe police de police gendarme moa ny misy azy fa misy koa any amin'ireny sampana hafa ohatran'ny police pirenena misy an'izay koa. Misy an'laza ianao teo hoe afaka maka sary de alefa any amin'iza le izy zany. Le olona zany hoe any amin'iza no aterina. Azavako kely izy zany zay sam'izay eo mikaroka an'ireny ataontsika hoe mpitandro filaminana mandika lalàn'ireny. Fa raha misy zany ny fanampian'ny olona ka nahazo sary izy na mety nahazo feo vavolombelona izy zay raha ohatra tiany ny hotazomina tsy ambaratelo de hotazomina hatrany farany fa ilainay zany amin'ny fanadiovana ao anatiny zany aterina eny na eny amin'ny sekretara-panjakana mididin'ny Gendarmerie PEV mivantana na eny amin'ny fibaikoana Gendarmerie PEV mivantana eny amin'ny Tobratsimandrava misy tompon'andraikitra zany mandray an'izany ao sampana miady amin'ny kolikoly daholo izy ireo. Mba hampirindra tsara ny asa sy ny fizotra amin'ny fifidianana de inona ireo fandrindrana na fiaraha-miasa tokony atao miaraka amin'ny ratsa-mangaika hafa sy ny fiarahamonim-pirenena? Miantso fiaraha-miasa koa zany izy mpitandro filaminana amin'ireo le tokony asa hafa zay manana andraikitra rehetra amin'io na niseny zany na eny amin'ny bureau de vote eny na amin'ny fiarahamonim-pirenena dia eo amin'le filazana aingana trany zany ny famezana vaovao faran'izay aingana trany satria mitovy amin'ny tsy misy ihany le mpitandro ny filaminana raha ohatra ka tsy mahazo an'izany ara-potoana na izany na tsy zany aza nefa de isy hatrany ny fisafoana zay efa fanao mahazatra amin'ny vanim-potoana tsotra zany indrindra amin'ny fifidianana ka izy ireny zany de natao anometanana ihany koa amin'ny zavatra rehetra zay mety hoe ilana anazy mandritrin'izany ary ny hoe angatana ngamba de ny hoe fifampitokisana fa tsy sanatria araka le resaka efa nandeha rehetra teo hoe rehefa ireny ny mpitandro filaminana de mpanao arina na ataontsika hoe mpanao herim-pamoretana akory fa horaisina ho toy ny pralaminala zany mba hahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa. Aminareo amin'ny andrimaso ina ny eritreretinareo anampiana mpitandro ny filaminana mandritra amin'ny fotoana fifidianana. Arak'izay moa zany efa misy tokoa ny ezaka zay heverina hoe anampiana mpitandro filaminana de efa misy rafitra moa zany hoe no eritreretina teny am-piandohana ary efa nisy tokoa ny fampidiniana sy ny fiaonana matetika ny arahana tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny mpitandro filaminana roa tota ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny andrimaso moa tao anatin'le izy zay ny arahana ny asa tamin'ny hoe ho fametrahana sy fiarovana any resaka prévention de conflit mandritra ny fifidianana izay ny atao anatin'ny andrimaso de tena vonona hametraka an'izay satria ny andrimaso moa zany de tena manana ny solotena isaka mifokotany manerana ny Madagasikara de anaovana antsoafo hoe mba ho apetraka tsara zany io rafitra io hametrahana paikady tokoa
amin'ny fandrindrana ty resaka fifidianana ity. Ny anahy moa zany tiako lazaina hoe afaka apetraka ny rafitra, afaka apetraka ny fomba fanao sy ny sisa fa any amin'le toe-tsaina raha vao tsy miova dia tsisy zavatra mandeha amin'ny lohany. Ka izay le toe-tsaina resahako izay dia le fijoroana marina sy amin'ny rariny amin'ny zavatra rehetra atao zany ka na mpitandro ny filaminana ianao na mpanara-maso ny fifidianana ianao na délégué candidat ianao na filohana birao-pifidianana ianao raha vao tsisy eo aminao izay le fahamarinana izay sy le fitandrona ny rariny izay dia laninrora teto fotsiny tsika rehetra ny teny an'izay zavatra rehetra izay tsisy dikan'le lalàna sy ny rafitra zany. Dia izay le fahavononana izay zany ny tiako anentanana ny rehetrarehetra ao anatin'le izy. Faharoa manarakaraka an'izay fitadidio fa ny seniny ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana ray manontolo. Ka rehefa ny seniny tsy maleo tena dia efa very maina mitovy amin'izay ihany ny zavatra rehetra ataontsika. Dia izay hoe aza manaiky anaovan'ny olona amboletra zany ny mpitandro ny filaminana fa tena mijoro maleo tena tahaka an'izay ihany koa ny seny. Fa raha mety izay rehetrarehetra izay raha samy manao ny anjara ndraikitra tandrify azy ny tsirairay tafiditra ao anatin'izay ny olom-pirenena dia izaho matoky fa mirindro. Alaviro ny tsao amarino ny zavatra renao areo ny vaovao marina ao amin'ny tranokala alerte PEV Madagascar. Ireto avy ny laharatarobia azonao ny sampandraran'ny Gendarmerie Nationale raha toa ka misy tranga tiana ao ampitaina. Ny 119 raha tranga amin'ny ankapobeny ary 03414 00685 raha ohatra ianao ka mahita trangana kolikoly ataon'ny zandary. Averina 119 raha ohatra ka tranga amin'ny ankapobeny ny 03414 00685 raha ohatra ka trangana kolikoly ataon'ny zandary ny tanao. Tonga sahady amin'ny fiafaran'izao fandaharan'izao sika ny anjara ndraikitra mpitandro ny filaminana eo amin'ny fanamafisan'orina ny fandriam-pahalemana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana no loha hevitra ny velabelarina teto. Fankasitrahana no atolotra ny ramatoa Ketakandriana RAFITOSON avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy mpandalina pôlitika, ramatoa Florence RAHANTASOA mpandrindra nasionale amin'ny fikambanana ANDRIMASO ary ny chef d'escadron ANDRIANARISAONA Herilalatiana lehibe ny sampandrarany serasera sy ny fampitam-baovao ao amin'ny Gendarmerie Nationale nanaiky ny Vahiny teto amin'ny Fandaharana Farimbona. Nicolas Raoularseny teto amin'ny fanentanana, Cédric Rasoa Zanakolana teo amin'ny lafiny teknika ary ny radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios nampita amin'ny feo. Mankasitraka anao mpiaino, veloma tompoko. Farimbona. Fandaharana vokarina ireo radio mivohy ny fandriam-pahalemana eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny tetikasa PEV Madagascar dia toanan'ny CSP sy vondrana Européenne. Fiaraha-miasa Ekesa Madagascar, coalition des radios, KMF Cnoé, Liberté 32, AU Projet.